Ny malalan'Andriamanitra sady voantsy ny masina ho antsika manakariva ny fiadanana. Amen. Vavaka sika. Sotranao zay raha eo raha tonga amin'ity andro talata 20 jona 2024 ity koa vokiso ny teninao ny fampananay manana ny hetsy faherezana hanao sitraponao amin'ny titoloany ka say jovavolombelonao na miteny na miasa amin'ny anaranao Jesosy naovana izany vavaka izany. Amen. Filazantsara araka Luka 2:7 andininy faraika ambopolo raika amby telopolo ka hatramin'ny fafito amby telopolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Luka 2:7 andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny fafito amby telopolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Anidina tany Kapernaum ny tanàna any Galily Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria misy fahefana ny teniny. Anisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana fanahy ny demonia maloto dia niantso tamin'ny fire mahery izy ka nanao hoe indrisy moa mifaninona kory izahay sy anao ry Jesosy avy any Nazareta avy andigana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy ny teny mafy azy ka nanao hoe manginy ianao ka mivoha aminy. Ary ny demonia ny namotraka azy teo voan'ny olona dia mivoaka taminy nefa tsy naharatra izy. Atalanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe manahoana izao teny izao fa ny fahefana sy ny hery no andidin'ny fanahy maloto dia mivoaka ireo ary nely teny amin'ny tany manodidina rehetra milasa. Maso manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny filazantsara Luka dia mampiseho miariary ny lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ny olona ao amin'ny Jesosy. Ny lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ny olona ao amin'ny Jesosy. Eto asehon'i Jesosy fa feno hery sy fahefana ny fampianarana. Izany volaza eto hoe talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria misy fahefana ny teny. Eto dia voaporofo izany fa ny teny tamin'ilay azony demonia izy nanao hoe manginy ianao ka mivoha aminy. Vokany miala avy hatrany ny demonia tao amin'ilay olona isan'izany demonia izany. Mahavariana eto dia ilay demonia dia niteny hoe fantatro ilay masin'Andriamanitra ianao. Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Didiny Jesosy hoe manginy ianao ka mivoha aminy. Miaraka tamin'izay teny. Akory ny agagan'olona ka nanao hoe manahoana izao teny izao fa ny fahefana sy ny hery no andidin'ny fanahy maloto dia mivoaka ireo. Izasy ianao koa dia tian'Andriamanitra ho feno hery sy fahefana tahaka izany. Rehefa manaiky an'ity Jesosy ho tompo mpamonjy ity dia ataony amiko sy aminao koa ny fahefana sy hery satria Jesosy Kristy ilay hery sy fahefan'Andriamanitra mandavarava sy manodana ny asan'ilay ratsy. Satria hoy izy hoe ny zanak'Andriamanitra tonga andava ny asany Satana. Eto koa dia tiana ianao asandranao ho tahaka ny zanany tiana ianao irahana anambara izany fahefan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy izany sy anio fa Kristy tsy miova. Masy anio ary mbola manana fahefana izy amin'izao andro izao satria izy raha teo ny mpanjaka sy tompony tompo. Amen. Dia raha sy misaotranao izay raha eo fa sitrako izay manana fahefana sy hery tahaka ny zanakao rehefa miraiki-po aminy sy mitetro aminy ary tsy mitsaraka aminy satria izany zanakao izany dia tia hanapaka ao amin'ny fonay tsirairay avy tia hampanjaka ny fahefany aminay tsirairay avy mahatonga anay lao ny faratsy naty anatinay fa ho aminay tsirairay avy kosa ny fatsaranao indrindra fa mirapiratany voninahitra. Sitraka ny ary vavaka hoe anay izay nan-danitra masina ny anaranao tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao ity tany taky ny an-danitra inay ny anana sy azo anay
mamilany kaya takana milan'izy ny katamay izay mitonona ny fakapana famanafana amratsy no fanjakana sinyey amin'ny voninahitra manakizay amen tanterahany tompo antsika ne zao totoany tononona amin'ny anaraisana karafana maso zao a aisan'ny fona sy fitiavana amin'ny fanantenana izany fandriamanitry ny fiadanana ne anokotoga ny satana faingana no manotokotra reo a ho aminareo ane fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary manakizay a izy le fahefan'Andriamanitra mandravarava ny asa maizina sy ny asan'ilay ratsy rehetra mampifono amen voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany a amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen